Miarabantsika rehetra indray a araky ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra tsy toa sy ny famindram-pony tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanany. Faly de faly indray mifankahita aminareo amin'ny alalan'izao sary sy feo izao ary resaka lohahevitra anankiray indray araky ny izay efa fiadanana notononona tamintsika sy ifanononantsika ifampizarantsika eo ambanin'ny herin'ny filazantsara izay. Inona moa lohahevitra izay ho resantsika an'io ny lohahevitra izay ho resantsika an'io de mikasika ny amin'ny afatra miafina izay nataon'ny namantsika anankiray tany amin'ny MP zany. Ary somary afatra miafina miendrika réflexion le izy satria ny tenin'ny namantsika tany de miendrika tahaka izao manambara tahaka izao hoe isika manana ny Kristy Jesosy fe ozy izy de mbola ananany devoly fahefana ihany. Ary raha ohatra isika mandeha any amin'ireny église tondroina fa misy faux miracle sy faux prophète mpaminany sandoka sy ny sisa be da be ireny tononona ny raha an Kristy Jesosy inona ny zavatra mety iseho amin'ny fandehanana any sy ny sisa be da be izay zany no afatra miafina napetraky ty namantsika anankiray ity raha toko fitina foy de foy ary mikasika an'izay afatra miafina izay no isotomantsika famarina ny soratra masina an'io sy anambarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tsy toa atao anatin'ity sary sy feo ity ianareo mpanaraka ny YouTube, ianareo mpanaraka ny page Facebook Diloilo Fanosorana mazava ho azy mamerina manonona ny fiadanan'i Kristy Jesosy amintsika rehetra rahalahy sy ranabavy ao amin'ny tompo. Vavaka vetivety ary sika misaotra anao zay ray masina tsara indrindra misaotra anao izay ary ny anaran'i Kristy Jesosy no entinay misaotra anao sy anambara ny sitraponao eto indray izay ihany koa de mandray ny hevitra anatiny mivantana anakolaka atao anatin'izao afatra izao amin'ny alalan'ny herim-pamonjenao sy ny herin'ny filazantsaranao. Ta io miteny ianao no manositra ny tsiraray avy manositra ny tenako ianao no mamelatra ny teny, ianao no mandrantsana izany, ianao no mampitsiry sy mampitsimoka an'izany any anatina ihany araky ny alehiben'ny fitiavanao sy ny fahitana fity aminao mamindrafo aminay ary aoka ny tompo ny teny zay hozarainay aminao an'io de tsy ho verimaina fa irevele ampifo marina ny herin'ny filazantsara izay efa nasehonao tamin'i Kristy Jesosy zanakao ary mba ho tonga teny ho tonga nofo ho voninahitra ao ray tsy toa ampatanjaka anay sy ampitsoro anay ety amin'ity tany fandalovana ity izay tehirizanao anay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no anambarana an'izany vavaka izany amen. Eny ary mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra irosoarsika hoe isika izay manana ny Kristy Jesosy fe mbola ananany devoly fahefana ihany zay zany ilay question tsara mariana amintsika aloha fa be da be ny andiny soratra masina ao amin'ny baiboly zay mirasure atsika hoe maninona moa isika no rasurena isika satria ety amin'ity zao tontolo zao ity ho Kristy Jesosy efa verimberitsika eto foana izay teny soratra masina izay no ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo zao midika an'izay dia ao anatin'ny enveloppe izao tontolo zao isika ao anatin'ny enveloppe izao tontolo zao isika kanefa malgré hoe ao anatin'le enveloppe izao tontolo zao isika de misy fampanantenana avy amin'Andriamanitra tsy toa fanambarana tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy fa ny assurance Jesosy Kristy filazantsara de afaka miperse mandrovitra n'io enveloppe io ary rehefa tafapaka amin'ny mpino anankiray zay ao anatin'io fonteny ao anatin'io valopy izao tontolo zao io izay assurance Jesosy Kristy izay dia
tsy fiheziny ity zao tontolo zao ity intsony a ny mpino anankiray izay mahatratra mahakasika ny heriny zay assurance filazontsara Jesosy Kristy zay. Inona moa tia nambara am'izany par rapport amin'ny sujet zay ezahantsika ho voabasana eto hoe manana ny Kristy Jesosy isika, mbola nanany devoly fahefana ihany ve? Lay sasy teny narosiko teo dia isika pino ao anaty enveloppe izao tontolo zao, kanefa lay assurance a Jesosy Kristy no ny perse an'ilay finosana izao tontolo izao dia tanteraka amin'ilay pino, tanteraka amintsika pino nizany izy isika maray an'izay assurance izay, tanteraka amintsika ny fahatanteran'izay assurance zay, tanteraka amintsika ny herin'ny filazontsara dia mahatohatra ny herin'izao tontolo zao isika, tsy isika no manohatra, tsy isika no mihetsika hoe hanohatra n'ilay hery izao tontolo zao, fa ilay Kristy Jesosy niteny tamin'ny alalan'ny assurance Andriamanitra totoa iao Elohim, dia ilay assurance proclameny iny no autoritaire ka nandrovitra n'ilay enveloppe izao tontolo zao a, dia ilay teny hoe matoki fa izao efa naresy izao tontolo zao, dia iny lasa tanteraka ty amintsika ary tonga afaka mandresy ary raha tsindriko ny détail ny herin'izay teny zay hoe tonga afaka mandresy, dia hoe tonga ampandresy isika, tonga ampandresy izao tontolo zao, afaka au temps présent mihitsy izay. Amen. De par rapport amin'ny sujet zay ho resantsika am'izay ara hoe isika manana ny Kristy Jesosy ve anana ny devoly fahefana? Mila miditra détail be tsika tahaka ny dirany heriny teny, heriny fanambarana avy tany an-danitra tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy hoe matoki izao efa naresy izao tontolo zao. Mila tafiditra ao anatin'izay détail tsy hitan'ny microscope izay isika, de mahava an'ity question de réflexion ity hoe isika manana ny Kristy Jesosy, isika manana ny Yeshua Hamasia, isika izay nanana ny Messie mpamonjy selon ny filazontsara ve mbola anana ny devoly fahefana? Raha fitiniko hatreo ilay ohatra niraisitsika tamin'ny voalohany dia ny devoly nanana fahefana tamintsika, fa ny herin'ny filazontsara, ny herin'ny tanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy nefa matoki fa izao efa naresy izao tontolo zao, dia manam-pahefana amintsika ny ao ambony ao, ary izay matsoto antsoto. Fa izay kisary zay no inversé, izay kisary zay no mila voaboasana, dia mipetraka voavaly ny sujet de réflexion eto hoe isika zay ao amin'ny Kristy Jesosy ve dia afaka nanany devoly fahefana. Iroso arisika amin'ny fijerena antsipria ao amin'ny Kristy Jesosy. Wow, zany ao amin'ny Kristy Jesosy zany a dia samy manana ny fandraisany azy avy a, isika tsiraray avy, samy manana ny définition any a ny olona tsiraray avy, fa ny ohatra biblika no hoentiko manazava an'izay amintsika. Tiako aloha no manamarika amintsika sy manambara amintsika fa rehefa tena tafatoetra tsara ao amin'ny Kristy Jesosy isika, teboka voalohany dia tsy misy manam-pahefana amintsika afa-tsy Kristy Jesosy ihany Andriamanitra tsy to sy ny herin'ny filazontsara sy ny planiny avy indrindra ihany. Averiko tsara fa tsy misy afaka manana fahefana amintsika rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika afa-tsy ny herin'Andriamanitra tsy to, de nidikan'izay a dia ny planin'Andriamanitra tsy to a, ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra no afaka manjaka amintsika. Fa eto le teneniko hoe misy ny détail be dia be mihitsy ny antsiprian'izay mila fatatsika
fa tsy olona mandeha amin'ny émotion isika, tsy olona mandeha amin'ny sentim-po isika, tsy olona mpanao tora-po isika ka hoe ao am' Jesosy efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahafatesana, efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izao tontolo zao ary izy efa nameny assurance hoe nefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao de nidikan'izay bon mitsotsotra fotsiny ora chaque heure barabara miteny tsy fantatra dia efa am' Kristy Jesosy satria za efa am' Kristy Jesosy za efa am' Jesosy satria président sampana lehilahy lehibe président sampana vehivavy lehibe efa diako na efa tsy fantatro dia izay assurance zay no anaovako autoproclamation fa am' Kristy Jesosy kanefa misy détail tokony ho jerentsika satria isika am' Kristy Jesosy dia Andriamanitra tsy tony manapaka ny amin'ny zavatra rehetra ny dikan'izay dia eto dia hanipika détail tsara na ao am' Kristy Jesosy ary isika dia misy ny antsoina hoe permissiva avy amin'Andriamanitra tsy toa. Amen. Enoy tsara ity détail lazaiko amintsika ity. Na ao amin'Andriamanitra tsy toa ary isika, na ao am' Kristy Jesosy ary isika, na ao amin'ny herin'ny filazantsara ary isika, na ao amin'ny herin'ny fandresena faratampony miaraka amin'ny asan'ny fanahy masina ary isika, dia misy ny antsoina hoe permissiva divine. Zay permissiva divine izay dia ny any ambony no manome alalana toe-javatra, tranga anankiray, contexte anankiray, na fihetsehan-javatra anankiray, mouvement-javatra anankiray. Zany hoe plan divine zany. Asan'Andriamanitra ny resahana eto. Averiko tsara ary tsindriko tsara fa misy fihetsehana na trangan-javatra na zavatra tahaka izany zany afaka tanteraka eo amin'ny olona anankiray izay efa ao am' Kristy Jesosy fa permissiva avy any ambony satria misy plan an'Andriamanitra tiany hiasa sy tiany ho tanteraka eo aminao amin'ny alalanao eo amin'ny trangam-piainana fisianao amin'ny maha anao zanak'Andriamanitra anao. Be dia be ny ohatra milaza an'izany ao amin'ny Baiboly. Jerevo ny tantaran'i Josefa. Resaka vetivetsika averiko indray le définition ao am' Kristy Jesosy. Raha ohatra mijery ny tantaran'i Josefa isika, Josefa mpaminany, ka hoaritsika amin'ny akatsika référence amin'ity sujet zay resantsika ity hoe ao am' Kristy Jesosy ity dia toy ny hoe izy 12 zanaky Jakoba dia atao am' Jakoba daholy. Atao am' Jakoba daholy, Benjamin atao am' Jakoba, Josefa atao am' Jakoba, Robena atao am' Jakoba, sy ny fana dia samy zanak'Andriamanitra ary isika rehetra dia tahaka an'ilay ohatra teo hoe samy zanaky Jakoba izy 12 dia nisy an'i Josefa izay no singan'ny herin'ny filazon tsara manokana. Eto isika dia miditra amin'ilay détail hoe mbola afaka nanana ny devoly fahefana ve? No singan'ny herin'ny filazon tsara manokana i Josefa mpaminany dia nisy ny nofy nisy ny resaka salohim-bary nisy ny resaka hoe namidy ho andevo dia naondrana ainsi de suite dia tonga tany andapa ny Farao i Josefa mpaminany dia lasa olon-dehibe tao andapa zay lay plan fizotrany fisainany ao ambony plan divine. Misy resaka salut herin'ny filazantsara satria tian'Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'i Josefa ary Andriamanitra mihitsy ny te hiasa satria fantatr'Andriamanitra ny toe-pony Josefa ny ohatra tamin'izy 12 izay samy zanaky Jakoba. Fa kosa Andriamanitra tsy toy no perse ary nisy assurance avy any ambony niditra tao amin'ny Josefa ary nikasika ny fony Josefa zay tsy tafiditra tamin'ny ambony rehetra satria Andriamanitra dia mandinika ny vosiny fo. Dia ny zavatra azo ambara zany manomboka teo dia hoe lasa nanana fahefana tamin'i Josefa ny demonia, ny devoly, ny Farao, ny ara-tsy toetran'izy 12 ny mpanandevo, ny mpividy andevo sy ny sisa be da be ary nibitaka mihitsy ny devoly tao anatin'izay kisary zay ny razotra tamin'ny planin'Andriamanitra tsy toa. Lal zany détail zaraiko aminao zany, lal zany détail zarain'ny soratra masina amintsika izany.
Hatreo izany tsika dia afaka manambara hoe na zanak'Andriamanitra ary ianao, ninona anjara toeranao, na lamatoa ianao, na laheva ianao, na faralahy ianao, na mpaminany ianao, na manan-karena ianao na manitra ao amin'ny tontolo mpanomponao, dia tokony ho tsapanao fa afaka manana fahefana aminao ny devoly. Fa ny point tena important dia selon any permissiva avy amin'Andriamanitra tsy to, ny permission avy ao ambony, zany hoe misokatra io lanitra io a, dia rehefa misokatra ny lanitra dia Andriamanitra no mamela ny Satana hiasa eo amin'ny fiainanao a, dia amin'izay fotoana izay a dia mirekolte, miaina, misubira n'ilay asa n'ilay Satana miatra aminao ianao a, ao anatin'ilay planin'Andriamanitra tsy to. De hiditra de tahiantsika ao anatin'izay fanaparan'ny Satana amin'ilay asany, satria Satana rehefa omenao favero izy ndana ary ataovy ary bitaka mihitsy izy, tena avy mihitsy izy amin'ny angady sy ny arona, ary anapatra izy zay. Jerevy ny tantarany Job, nisy fivoriana tao an-danitra tao, rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo ihany koa Satana. Tsy nisy marina tahaka ny Joba teo amin'ny fiarahamonina tetỳ tany, ny Baiboly no niteny an'izany, Andriamanitra tsy to no niteny an'izany, Yahweh Elohim. Zay hoe tsy misy marina tahaka izay dia préfiguration de Jesosy Kristy. Fa navelan'Andriamanitra anapatra tamin'ny Jesosy Kristy, anapatra tamin'ny Joba démonie, hatramin'ny havany, hatramin'ny mpiasany, hatramin'ny voisin, hatramin'ny zay ilainao rehetra dia nanapatra, hatramin'ny aretina, ny abokanina, tout ce que vous voulez. Name image an Jesosy Kristy ihany koa zay, ary zay le image tanteraka teo amin'ny anjara toerana hoe Jesosy Kristy. Mbola tiako ihany manamarika amintsika ao anatin'izany détail zany fa hoe rehefa manapatra eo amin'ny fiainanao a ny démonie dia permissiva any ambony izay. Dika an'izay dia ny olona anankiray zany matsapa teny izy fa efa nandray ny voaloham-bokatry ny fanahy, efa zanak'Andriamanitra, efa nanolo tena 100%, samy mamantatra ny tenany amin'izay Andriamanitra mampiseho amintsika ny herin'izay hoe ity zanako ianao a, izao no niteraka anao, anio tokony ho tsapanao zany a. Amen. Tsapanao zany rahalahy, tsapanao zany ranabavy. Raha ohatra tsy mahatsapa an'izany ianao a dia tokony mametraka fanontaniana fa tsy taridretra Andriamanitra tsy to anaporofo an'izany eo amin'ny fiainanao a, fa zanany ianao ary izy no niteraka anao anio. Dia lay détail zany tsara voaray atsika avy hatrany de hoe zanak'Andriamanitra ianao a, nefa misy asan'ny Satana manapaka be eo amin'ny fiainanao a, zavatra be da be zay ataky ny démonie a nitambesatra eo amin'ny fiainanao, dia tokony misokatra ny masom-pahitanao zany fa permission permissive avy any ambony lay izy. Satria raha noraisitsika lay fanoharana Josefa teo araky ny tantara ao amin'ny Baiboly, mpaminany Josefa, dia petit à petit ny comprendre ny herin'ny filazon-tsara i Josefa mpaminany, nandray nofo izy any anatin'ny reny dia mampafantatra azy Andriamanitra tsy to fa hoe izany eno eo anilanao, izangy no miara-dalana aminao, izangy no manokatra n'ilay permission ahatonga ny Satana anapatra eo amin'ny fiainanao, izangy no miaro anao, ary izangy no mamoky hery anao ahafahanao mitsoka ny vadiny Potifara manoloana ny fakapana. Izany rehetrarehetra izany zany nitsangan-javatra tahaka izany, zany hoe raha maka ny toeran'ny Josefa zany ianao, tiako ny manambara aminao fa ianao dia ambony lavitra noho i Josefa, satria ny régime an Josefa tao anatin'ny herin'ny lalàna, fa nisy grâce izay tokony ho dévoilé amin'ny androntsika izao nefa dévoilé tamin'ny andron'ny Josefa. Ny dikan'izay ary ny tiako ambara amin'izay dia tsy misy interférence na contexte temps sy espace eo amin'Andriamanitra tsy to, fa ny zavatra izay tanteraka amin'ny vanim-potoana fiainantsika dia efa tanteraka tamin'ny andron'ny Davida sy Solomona mpaminany, efa tanteraka tao amin'ny sahaletena. Izao no alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana. Lala zany zavatra resahantsika zany a, fa torina saraina dia ohatrany hoe mizarazara ohatr' izao fotsiny sika, fa tokony misy zany a esprit misaisira fahafantarana avy any aminao amin'ny alalan'izany zavatra sy avy aty amiko ambaran'Andriamanitra amintsika izany. Dia hoy ateo hoe misokatra ny masom-pahitanao, Andriamanitra tsy to no manokatra ny masom-pahitantsika ny amin'ny fahitantsika ny amin'izay hoe
herin'ny satana manapatra eo amin'ny fiainantsika izay. En même temps isika de misy famantarana be da be misy eo amin'ny fiainantsika. Tiako tsindrina izay. Am'izao fotoana izao zany isika de samy manana ny épreuve-tsika. Za tsy miresaka épreuve, za tsy miresaka ady, za tsy miresaka zavatra personnel. Tsy miresaka ohatra hoe mety possible ihany zany ohatra hoe ny voisin-nao mialina anao satria tsy fantatro ohatra hoe ny zanakao tafitana ohatra tsy fantatro tsy haiko ohatra hoe miréussir amin'ny fianarana mention très bien na ohatra hoe ny voisin-nao tsy tianao fa ianao ohatra hoe miasa ministère na tsy fantatro tsy haiko problème personnel ohatra hoe ny any am-piasana anao jalouse na jaloux ny collègue de travail anao satria anao efficace amin'ny zavatra personnel zany zavatra personnel zava mety possible ihany afaka analysenao le izy par rapport amin'ny herin'ny filazantsara fa ny zavatra tena tindrina amintsika de hoe lay planin'Andriamanitra tsy to zany hoe tian'Andriamanitra zany hisokatra amin'izay ny masom-pijerentsika. Tian'Andriamanitra hisokatra amin'izay ny masom-pijerentsika. Tian'ny filazantsara hisokatra amin'izay ny masom-pijerentsika. Tantarany Josefa sy ny rahalahy ndraiky amby folo lahy teo ambany fiahin'i Jakoba sy tao anatin'ny tontolon'ny tanan'Andriamanitra tsy to amin'ny contexte hoe permissive de voly manapatra eo amin'ny fiainan'i Jakoba fiainan'i Josefa. Tian'Andriamanitra hisokatra amin'ny masom-pahalalantsika satria ny zavatra nisy dia izy raiky amby folo lahy nihidy ny masony. Fa ny mason'i Josefa raha nihidy ohatran'ny mason'izy raiky amby folo lahy de mety namony tena na mety tsy fantatra na mety esprit vengeur na malifaty an'ireo rahalahy ndraiky amby folo lahy na tsy fantatra tsy haiko rehefa tonga tamin'ny toerana hoe nahazo fahefana tao andapany Farao. Fa satria ny mason'i Josefa efa nisokafan'Andriamanitra tsy to petit à petit. Ary ny point tena important hoe amin'ity zavatra resantsika ity hoe rehefa manapatra eo amin'ny fiainantsika ny démonie dia aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe permissive avy aty amiko io ka izay no mahatonga ny assurance akatoerana atao anatsika ary en même temps Andriamanitra tsy ihany koa de maneho famantarana be da be amitsika amin'ny endriny maro isan-karazany ahafahany fitombom-pahatsapana ny anatsika ampitombo ny assurance tsika hoe ay tena avy amin'Andriamanitra ity ny kapoaka nomeny ray koa ozy Jesosy Kristy tsy maintsy sotroko. Satria ao anatin'izay le hoe fanantenam-pitokisana ao anatin'le hoe miaritra n'lay pression sy lay souffrance izay dia tena hoe hita mihitsy fa ery à terme à destination ery amin'ny farany ery misy victoire misy fisandratana. Raha ny tantaran'i Job andraisitsika dia avo zato eny avo folo eny avo enimpolo eny avo tsy fantatro izay irazantsika azy ny fahasoavana taloha sy ny après avant sy ny après. Ary raha maka ny tantaran'i Josefa isika dia tahaka izay ihany koa hoe zanaka tao amin'ny Jakoba izy fa aveo izy lasa nitantana ny Farao lasa nitantana ny tao andapa lasa izy ndray no namahana an'ireo rahalahy izay nihidiny maso. Ao anatin'izany zany tokony hisy fatsapatsika satria rehefa retsika sy tsapatsika ilay fatsapana dia lasa mahatoky isika. Ary amin'izay fotoana izay de marina amintsika hoe voageja manodidina kanefa tsy tery sy ny hoe voadidina aloha sy arina sy afaka izay lazantsika azy nefa tsy very fo tsy mamovo fo. Averiko tsara fa tokony zany hisokatra ary tena hoe Andriamanitra manokatra fa isika zany tokony conscient hoe ary raha tsy mbola misokatra eo amin'ny masonao le izy de ianao mihitsy no miady an'izay hoe Andriamanitra inona ny anton'izao sokafo ny masoko halala ampafantaro zange zanakao za hoa tsy miresaka problème personnel satria indraindray fangarotsika io problème personnel atsika tontolon'ny émotion tontolon'ny saintim-po tontolon'ny fitanam-po tontolon'ny resaka hoe rancune sotran'izany zay tanteraka amitsika dia mety ho marinao zany fa zay le détail resako tsika mila miditra détail raha lasa ranabavy ary zany zavatra apitaiko amitsika eto foana satria important rehefa tafiditra amin'ny détail isika dia fatatsika tsara mahay manavaka tsara mihitsy lay vo aitsika mihitsy satria ny misemonsa mihitsy any amin'le tena vo kely mihitsy isika ny miditra de rehefa tafiditra ny zavatra kely io isika sangely ambarany soratra masina hoe midira amin'ny vavahady eto ianareo izy tsy niteny hoe midira amin'ny grande porte fa vavahady eto izy
dia amin'ny tontolo-pizarana tahaka itony sy amin'ny pratika eo amin'ny fiainantsika zany isika dia tokony manana an'izay etaeta izay hoe idirako lalina daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra idirako lalina inona no hevitra zao zavatra miseho amiko zao maninona satana no manapatra amiko kanefa izaho efa nateraka indray ny tenin'Andriamanitra izao mihitsy ny efa voarahiko hoe ianao no niteraka zana nisy fotoana Jesosy Kristy no entina ho tsaraina teo anatrehany Pilato izy de i Pilato zany le matikamy be mirehare be mihitsy j'ai le pouvoir tsy fantatrao ve fa izany ny mpanapaka ary izaho no autoritaire afaka mamedidy ny amin'ny fanafahananao sy ny fanamelohana anao de inona ny tenin Jesosy Kristy tsy manana fahefana amiko na kely akory ary anao raha tsy nomena anao avy any ambony izany tiako mba ho voaray anao zany tenin Jesosy zany tsy hoe raisinao fotsiny teny fa misy fahitana mihitsy koa zany ao anatinao ary miproclamenao fasefasy amin'ny satana rehefa misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao hoe tsy manana fahefana amiko ianao ry satana fa matoy izao tanteraka amiko tsy manana fahefana amiko ity voazay ity fa matoy izao tanteraka amiko tsy manana fahefana amiko hitanao mihitsy zay sanga-javatra izay ary tu le vois par détail hitanao mihitsy ny détail an'izay zavatra zay hoe tena tsy fahefana vo amin'ny satana io zavatra io fa fahefana permissiva avy any ambony manao témoignage anao an'izany tsy teny betsaka fa ampaherezako anao hoe hitanao mihitsy lay situation misubir tsy moro zany zavatra resantsika zany misubir ianao mijaly ianao rotika ny fonao tena hoe miempona mihitsy ianao miempo tena hoe mitsonika mihitsy ianao ao anatina zavatra tena hoe mitambesatra be misy fanahany fahavesarana misy zavatra mandrovotra sy mandrotondrotika anao mihitsy mandravaravanao tiako tenena am'izay dia miatra amin'ny nofonao mihitsy lay ataky reny ny émotionnao lalina mihitsy reny ny fatsapahanao mihitsy tsy haiko na efa tonga taminareo zany toeran'izany de misokatra ny masom-pahitanao mahita zavatra ianao mandray sinina ianao mandray famantarana ianao ary misy fanahy mihitsy mamangy mipitsika anao tsy manana fahefana amiko ianao ry satana fa nomenanao avy any ambony io tsy manana fahefana amiko ianao na de kely akory ary zany fa izany zavatra izany tena manetsika ny fon'Andriamanitra raha lasirana-bavy satria du moment ianao miproclame an'izany zavatra zany ao amin'ny masom-pahitanao hoe maneho zavatra Andriamanitra de anao mahita an'le zavatra seho an'Andriamanitra de reconnaissant tanteraka ianao tena miaiky ianao ary tsapanao mihitsy la herin'la izy de miproclame araka ilay zavatra hita seho an'Andriamanitra ianao dia tena ozy Andriamanitra hoe ny zanako tena tsapa mihitsy hoe misy lien mifampitohy ao aminao sy Andriamanitra raitsy to de za miteny aminao miaraka am'izay teny zay misy zavatra miongotra toy ny délivrance à délivrer ary manomboka eo satria hitanao lay plan za miteny anao fa miditra ao amin'ilay antsoina amin'ny teny baiko hoe à terme isika fahatanterahana ary zany détail zany no tokony ho voaray atsika eo ambany herin'ny filazantsara miainga am'izao fizarana izao atreo izany raha manao fintana isika dia afaka manana fahefana amitsika ny démonie eny tompoko afaka manana fahefana amitsika ny démonie fa permissiva avy any amin'Andriamanitra tsy toy izay ny velan'izay fanazavana izay dia ny démonie de manana fahefana izy ity amin'ity zao tontolo zao ity rehefa nentin'ny fanahy Jesosy Kristy ho any anefitra de niteny mihitsy satana hoe miankofy atao anatrehako ianao fa izao rehetra zao izao fanapahana izao de efa natolotra ho zany hoe azy manana fahefana izy zany droit légal an'izany hatramin'ny contexte izay amatorana azy ho any amin'ny fitomanina fikitrohanify efa saziny démonie zay ny nanjerana azy tao amin'ny sanidena ny nanjerana azy ho eo amin'ny univers ilay kosy manasaraka atsika amin'Andriamanitra sy hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka ay aminareo izy ao Elohim le fahotana dia ilay royaume ny démonie royaume ny satana Efesiana toko 1 dia
io ilay nation an Jesosy Kristy rehefa niantso tamin'ny feo mahery izy hoe Eloi lama sabakitania rofotra ny lamba atao amin'ny tempolo ny dikan'izay a dia rofotra ihany koa io voilina manasaraka antsika amin'Andriamanitra io royaume ny satana io a no reseny Jesosy Kristy a dia izy no nisantatra niditra atao amin'ny fiainatsika ny toriteny tany amin'ny maty a mamendrika ho antsika ihany koa zay hoe afaka manana fahefana maresy any satana isika mandrofotra ny kosy io afahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra Échelle de Jacob ihany koa manambara an'izay a Jesosy Kristy ihany koa nisy fotoana izy niteny tamin'ny mpianatra hoe lazaiko aminareo marina tokoa ho hitanareo ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona resaka vavaka izay resaka relation intime ary mitohy amin'ilay resaka hoe voile désiré ny resahantsika teo izay amen tiako a ny mampahery antsika sy tsy de tiako loatra le teny hoe mampahery antsika satria za tsy zara faible tahaka anareo rehetra ihany a faible hoe manahoana par rapport amin'ny herin'ny filazantsara fa ny antom-pisian'ny herin'ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika no mampatanjaka antsika tena mitena an'izay hoe tiako no mampahery antsika dia tianambara amin'izay a dia zaraiko amintsika ny herin'ny filazantsara satria ny herin'ny filazantsara no mampahery antsika tsiraray fa tsy hoe za no mampahery anareo a atoko anaty fonoteny zay aspitenenana izay ampahereziko sika izay ihany koa mandray hery amin'izany fa important be ndraindray matsieritreretitsika fa zavatra negatif ny herin'ny satana miasa eo amin'ny fiainatsika sy ny herin'ny demonia manapaka eo amin'ny fiainatsika dia mahatonga atsika ho kivy sy mahatonga atsika ho mpanamelo tena important be ty zavatra ambara ity a ho mpanamelo tena satria matetika isika rehefa misy zavatra mafy be mianjera fanahin'ny favesarana pression be manapaka eo amin'ny fiainatsika dia hoy isika hoe za ve Jesosy efa zanakao efa naterakao mbola zao ihany ny zavatra mahazo aho fa dia inona loatra dia lasa ilay intercession lasa ilay vavaka zany lasa fitanisana an'ilay saintom-po fotsiny fa dia maninona loatra re Jesosy io mba zany mba ohatr'izao zao lasa izany fotsiny ilay izy ora nefa raha ohatra hitatsika ilay détail hitatsika ilay zavatra niresana teo ilay hoe semonsa ilay zavatra kely indrindra hoe inona ny anton'izany rehetra izany raha tafiditra amin'izay fahitana izay zany isika tahaka ny fahitany Joba fahitany Josefa fahitany Jesosy Kristy ka nahatonga azy nanambara hoe tsy manana fahefana amin'ny kokory na dia ny kely ary ianao Joba tsy nandahateny mihitsy izy tamin'Andriamanitra inona moa zazy vovoka zazy kakana zazy izao azonao fa izy tsy niteny hoe Andriamanitra tsy misy marina tahaka avy ety ambonin'ny tany dia za ty ataonao boka za ty ataony satana boka za ty jere ataony anabaviko esteny ataony mpanampy azao zao ny omby nanana makatsy makaro lasa mitanisa zavatra negatif ohatr'izany zay tsy tsara sy tsy maso satria tsy misokatra ilay maso satria misy an'ilay kirany tsy manana an'ilay colure tsy manana an'ilay odi-maso tsy hita ilay détail ary ilay esprit manamelo tena zay ilay tena andrasan'ny demonia zay ilay andrasan'ny demonia ka izay no mampiavaka anao hoe manana an'Andriamanitra tsy toy ianao fa etambesara ny zavatra permissive avy any ambony ka fantatrao fa permissive avy any ambony lay izy fa tsy problème personnel ka ninona angezan'ilay attaque ninona obstacle angezan'ilay tendrombohatra dia fantatrao fa question de temps fotsiny fantatrao ary ngeza be aminao marina aminao lay hoe fanahy mahery no anatinareo fa tsy fanahy osa amen hoy teo hoe tsika tsy miresaka problème personnel tsy miresaka problème géopolitique zay tsy ao anatin'ny rafitr'Andriamanitra matoa ny firenena malagasy ao anatin'ny korotana tahaka izao dia isika ihany no mamboly an'izao ny toe-potsika za tsy manondro anao fa ka général no hitondrako azy hoe ny popularité any malagasy mihitsy no misafidy démocratie no misafidy koveta misafidy jironako misafidy loko za tsy anonona satria hoy ny sasany hoe lasa mitongilana orange sa mitongilana menamena sa mitongilana mangamanga sa tsy anonona ny toe-potsika dia ao anatin'izay toe-potsika misafidy an'ireny zay dia alaitsika ny soratra masina ataontsika corruption hoentitsika
ampoentsika amin'ny alalan'ny soratra masina ao anatin'ilay toe-potsika tiatsika ho tanteraka amin'ny filatsika ny filazantsara de hoentitsika assosientsika amin'ireny zavatra ireny de mandeha amin'izay ny fitiavana ny lehibe indrindra aza matahotra mino fotsiny ihany eto miakatra ty fireneny ty a Madagasikara ny Kristia sy ny sisa be da be ainsi de suite monotage d'huile izany zavatra resantsika izany a hatramin'ny resaka hoe filazantsara resaka religion ny resaka miracle ny faux miracle sy ny sisa be da be. Alléluia, alléluia. Rehefa ao anatin'ny planina resika plan'Andriamanitra tsy to de ho iateo hoe mila miditra détail isika satria misy détail tian'Andriamanitra aseho amintsika any amin'ny maso-pahitantsika de amin'ny alalan'iny détail iny a relation intime satria izay no antsoina hoe intimité any anatin'ny détail fa tsy eny amin'ny zavatra populaire zavatra vulgaire zavatra libertin zavatra ohatran'izany fa any anatin'ny zavatra tsy hitambaranao amin'ny hafa fa anao sy Andriamanitra tsy toy irery any de any izy no manambara aminao rehefa reseho an'Andriamanitra tsy to aminao ny détail a de manangasanga ny plan fantatra hoe izao no anton'izany plan izany Josefa dia nalala izy tamin'ny farany fa ho fanavotana ny Israel izy Jacoba ny tolona tamin'Andriamanitra no antsoina hoe Israel tsy ataoko intsony hoe Jacoba ny anaoranao fa ataoko hoe Israel satria tsy nitolona tamin'ny olona ianao fa nitolona tamin'ny anjely tao amin'ny nofy sy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitolomanao tamin'ny anjely de nataoko hoe Israel ianao reo milaza azo Israel zany de olona mitolona amin'Andriamanitra any amin'ny Genesis misy an'izany fa tsy hoe miteny amin'ny teny hébreu na manao fitafy jiosy na mianatra langue jiosy na miappartenir amina religion misy rima na tsy misy rima judaisme sy ny sisa be da be mianatra tsy anjery ny Torah na mifady henakisoa na tsy fantatry tsy haiko fa mitolona amin'Andriamanitra any amin'ny détail foana zany mitolona amin'Andriamanitra zany dia manao fasefasy mihitsy any amin'ny tsy tamaso Jacob tao anatin'ny torimaso tao anatin'ny nofo fa tsy hoe miakatra ringa de misy olona pijera de misy toy izany zany no mitolona amin'Andriamanitra tsy atompoko fa lasa combat de boxe zany combat de karaté zany zay le popularité ny resantsika teo hoe hitan'ny olona rehetra resaka vulgaire fa any amin'ny intimité foana any anatin'ny nofony tsy tamaso personnel tsy any amin'ny nofony daolo be fa nofony Jacoba izy rery de asy Andriamanitra rehefa nitsoka nandositra ny Esau izy hatrany hatrany intimité midira de taira lasa nanabavy ary tiavo zay fitondran'Andriamanitra ao anatin'ny antsipiriam-piainanao izay aza mitsoka tsy adarakory ny baiboly midevoile amintsika fa personnel ny famonjena za tsy miteny hoe ratsy ny fiaraha-mivavaka fa na samy miara-mivavaka ao ara dia misy détail ianao anao sy Andriamanitra rery de lay détail ianao sy Andriamanitra rery ao amin'ilay fivoriam-bavaka ao midira ao anatin'izay midira amin'ny efitranonao mangingina de Andriamanitra ao amin'ny mangina maly ianao mangingina rehefa mivavaka ianao de rehefa hitanao fa ho a terme hitanao misy vision resaka vision ndray zany zay fa avy amin'Andriamanitra ilay permission lay permissive avy any ambony de tokony fantatrao fa ary tokony tsapanao fa Andriamanitra amin'izay no selon an'ilay fepotona dia manakatona izy vita hatreo de tokony ho tsapanao mihitsy izay ao anao sy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tout est accompli raha io atolotra anao ny fanako vita hitan'Andriamanitra midefile eo amin'ny fiainany mihitsy hitan'ny Kristy Jesosy hitan'ny Josefa mihitsy reo ny ralahako miankohoka amiko vita tout est accompli tsy nisy fieriteta ao anatin'izany tiako tsindrina amin'izay zay le hoe tsy misy senti-potsony satria Andriamanitra nefa mampahitanao an'ilay détail tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany d'un côté fa intelligence san Josefa izay fa tao anatin'izay le hoe sous forme accusation zay dia lay fahendren'Andriamanitra dia noporofoiny Josefa rehefa niakohoka teo aminy ranahany de ozy mitsangana latsaka ny ranomasina tahaka an Jesosy Kristy le teo amin'ny hazo fijaliana le hoe ny olona manompa anazy amin'ny
mitorabato azy a manindrona lefina azy eo amin'ny lany voany a miteny ratsy azy ilehilahy ity de zanak'Andriamanitra raha miseho azy zao maninona raha midiny eny amin'ny hazo fijaliana eny a ilay manangana amin'ny atelona ny tempolo sy ny atao daholo za teny fa ho Jesosy Kristy hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Tsy misy toerana sentiment fa mbola ilay toerana volonté divine foana no miteny sy mitempo ao anatin'ilay mpino. Détail ihany zany resako aminao zany. Inona moa ny tianambara amin'izany? Rehefa hitanao fa à terme vita tout est accompli de miteny ao anatinao ny soratra masina manambara ao anatinao ny amin'izay hoe vita izay. Ny dikan'izay dia ilay planin'Andriamanitra tanteraka tena hitanao mihitsy. Tout est accompli. Zany hoe ilay planin'Andriamanitra ny accompli fa tsy ilay personnel lay zavatra personnalité ako mahizao ao anatin'izay dia marina ny tenin'Andriamanitra hoe izy tokoa no ny tombony amin'le hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Tsy misy toerana momba ahy intsony. De miaraka amin'izay ihany koa tsy misy toerana devoly intsony satria vita tout est accompli. Dikan'izay dia tapitra hatreo ihany koa zany ilay pression fahefana. Ty sujet antsika ity hoe manana ny Kristy Jesosy fe de mbola nanany devoly fahefana. Miaraka amin'izay le hoe tout est accompli zay dia tapitra eo ihany koa ilay hoe manana fahefana aminao ny démonie. Ary rehefa natolotry Jesosy an'Andriamanitra tsy to ny fanahiny ray ko eo ampelantananao no apetrako ny fanahiko. Tamin'ny ora fahenina hatramin'ny ora fahasivy dia tonga maizina ny tany rehetra, éclipse totale, niosy ny horohorontany, rofotra ny lamba tao amin'ny tempoly ery ny filazony tsara. Satria tsy misy toerany démonie intsony vita ny mission an'Andriamanitra taminao. Hatreo amin'le contexte hoe manana fahefana ny démonie izay Andriamanitra no contrôle ny zavatra rehetra. Averiko tsara hoe manana fahefana aminao ny devoly fa Andriamanitra no micontrôle ny zavatra rehetra. Tout est accompli, vita. Hitanao mihitsy ilay fahavitana hoe io fa vita. De miaraka amin'izay dia miova ny vatana. Miova ny vatanao ary raha mandinika isika dia niditra teo amin'ny voninahiny amin'izay Jesosy Kristy. Rofotra ny lamba tao amin'ny tempoly. Dikan'izay dia nisorony Jesosy Kristy niditra tao amin'ny efitra masina. De izay ihany koa no kisary eo amin'ny fiainantsika hoe miditra ao amin'ilay vatana afaka miparticiper amin'ilay culte fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana ny olona anankiray raha raisintsika amin'izay le izy. Amin'izay lalina be zany zavatra resantsika izany satria miala amin'ilay fivavahana izay nampifangarona tamin'ny pression vesatry ny fitsapahana tamin'ny alalan'ny herin'ny démonie. Satria izay ny sujet antsika eto ananany devoly fahefana ny mpino anankiray. De ilay vatana zany izay tambesarany herin'ny satana misy an'izay fifangarona izay miasa eo amin'ny fanompona vita. Ary après amin'izay tsy misy an'izay le herin'ny satana mitambesatra izay intsony. Dikan'izay dia ao anatin'ny vatana sous parenthèse célestial satria tsy anana n'ilay devoly fahefana intsony. Tsy fantatro raha azonao ilay détail zaraiko aminao. Averiko ilay endrim-panompona voalohany dia ilay fanompona miaro pression sy vesatra ao anatiny hoe Andriamanitra tsy toy no micontrôle antsika. Pression sy vesatra ny herin'ny satana manapaka eo amin'ny fiainantsika. Fa misy Andriamanitra ny contrôle ny zavatra rehetra mampafantatra any anatin'ny détail antsipiriany zavatra betabe isan-karazany any. De tonga mahita amin'izay tsika hoe vita teboka faharoa. Tout est accompli hozy Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. De après amin'izay teboka fahatelo. Tsy misy an'ilay pression ny démonie intsony. Tsy misy an'ilay hoe contexte hoe manana fahefana eo amin'ny fanompotsika intsony ny démonie. Tsy misubira intsony isika. Dikan'izay dia ao amin'ny tontolon'ny fanahy sy fahamarina tanteraka ao anatin'ny tontolo celestial indray ny fanomponao. Ary zany ny zavatra zaraiko aminao hoe Saola, Saola, tsy fantatra ao akory
sao la tsy fantatra ao akory ary ny akamaroan'olona dia manamelo tena satria tsy hita n'ilay detay ao anatin'ny tontolo mpampony ary misy fifangaronany amin'ny problème personnel par rapport amin'ny hoe satana manapaka eo amin'ny fiainany oro anefa Andriamanitra tsy mihitsy no manisy permissive mila fantatra daholo zany zavatra rehetrarehetra zaraintsika izany satria ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia any amin'io resaka vatana celestialy io any amin'io corps incorruptible io any amin'io hoe ateraky ny fanahy dia fanahy zay nateraky ny nofo dia nofa mandalo an'le hoe vita zay nateraky ny fanahy dia fanahy sy ny sisa rehetra izay afaka anambaratsika azy. Alleluia, tsara ny tompo. Amen. Hitra amin'ny tapany faharoa sika amara-paranantsika azy falavaben'ny fotoana. So ny tenin'ilay rahalahy hoe raha manatrika fitombavaka amin'ireny faux prophète reny ve ozy izy tia namantsika anonyme ity zany rahalahy na ranabavy azoko atao ve ny manatrika an'ireny fitombavaka ireny ny 1 Corinthiens toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo dia fantatsika rehetra fa hoe zavatra rehetra azoko atao fa ny zavatra rehetra tsy ary mahasoa avokoa fa za zany eto amin'ity page ity dia tsy mandrarana izanizy hoe aza mivory ary na aza mivory ary fa miezaka fotsiny am'zara indisy fa eviteo fotsiny rehefa tonga ny anatin'ny fivoriana anankiray ianao fa fafafazan'ny olona rano ametrametrahan'ny olona tanana hidikidirany ao amin'ny fiainanao matory any aminy ianao omeny sakafo hosorany menaka magaga sy ny zavatra ohatran'izany maninona no miteny an'izany hitanareo ny vorika sy ny mosavy dia mitady contact tantara anankiray tio tantaraiko anareo teo nisy mpamosavy ny alaina tany amin'iny faritry Atsiminy Tsotononiko ilay anaran'le faritra tanàna iray be mpamosavy be mihitsy dia tsy nety ny alaina mihitsy le raha mato 2 semaines 3 semaines hatramin'ny mois dia isaky misy mamanga iny tapany ambany efa manomboka aloha efa misy olotra mandeha any amban'ny drahany manolotra tanàna foana izy izy tia pita pouvoir izy zany jusqu'à ce que miala ny ainy mijaly izy zay vao miala ainy tiana tenena am'izay dia le resaka contact ny olona rehefa misavy anao izy dia mame sakafo an'le zazakely izy manolotra bombo izy dia amin'ny alalan'iny tafiditra amin'ny vatan'ilay olona dia teraka ilay misavy omena tangena omena tsy fantatro hoe lelana tarondro tsy fantatro zany efa enoeniko daholo zany tanteraka ilay misavy fa teny soratra masina assurance ao antsika hoe na misotro zava-mahafaty ary izy tsy hampaninina azy zany tsy makafanan'Andriamanitra tsika amin'izany fa hoe raha sendra tanteraka amintsika zany ka misy défi any anatintsika any amin'ny alalan'ny heriny filazantsara sy ny finoantsika dia afaka tsy mampaninina atsika izany amen fa Andriamanitra koa tsy maniry atsika ho tonga amin'izany zavatra izany fa cas par cas détail be zany zavatra resantsika izany dia verenako foana le hoe contact misy olona anao ody fity izy dia maka ohatra hoe sendra nandrora ny tovavy ray dia rofiny indrora iny contact dia amin'ny alalan'iny izy manao mosavy slip miainy amin'ny fanazan-damba amin'ny alalan'iny izy manao mosavy dia tongotra manao rodiry zareo tsy fantatro komoriana na tsy komoriana amin'ny alalan'iny izy manao mosavy izay natonga nanonteny teo hoe rehefa ny anatin'ny fivoriam-bavaka ianao dia viteo mihitsy azo nefa nyteny hoe pasteur je connais même pas za ma tsy tia mi-expérimenter zavatra tonga dia andeha metra tany non raisiko amin'ny tanana mihitsy non tsy mametra tanana amiko zany ianao tonga dia raisiko mihitsy zany fa sahino ohatr' zany fa izay zavatra zay koa manetsika ny fon'Andriamanitra mihitsy tahaka ny ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra malohana ny trangan-javatra bitabe isan-karazany satria lehibe ao anatinao le tsy manana an'iza sisa afa-tsy Jesosy dia anjaranao no responsable amin'izay ka mampitandrina atsika zany amin'le hoe contact tena dangereux be mihitsy dangereux be satria amin'ny alalan'io ny porte ouverte angana be mihitsy ahafahan'ny fanahy manapatra aminao expérience en partager comme tsika zany apprendre à laisser après chacun manana ny aviany chacune manana ny fandresen-dahatra dia zavatra rehetra azoko atao zavatra rehetra tsy ary mahasoa rehefa hitanao fa tsy mahasoa hoe tsy misy intérêt an'Andriamanitra dia aza mandeha any fa ny zavatra tsara fantatsika kosa nefa balance zany le izy hoe attention fa ireny hitanao reny karazana faux prophètes reny le mpaminany sandoka reny raha enonareo ny toroteniny dia petrapetraka
petraka ny azo raisina zany hoe mitovoka amin'ny fariseo mihitsy hoe hitanareo hoe zay lazainy de ataovy faza manao ny fanaony tanareo am'zany lay deux tailles ety sady tena lana makany an-danitra ary sarotra zay mahatonga an'andriamanitra tsy to miteny fa hoe be da be ny olona no efa nanao asa lehibe tamin'ny anarako namoaka demonia tamin'ny anarako teny tsy fantatra tamin'ny anarako sy ny sisa be da be tamin'ny anarako zao moa am'izao fotoana zao tsika de be da be ny olona no fandrirotra maro no avy amin'ny anarako hoe Yesoa tsy maintsy anonona anazy tsy maintsy tenenina amin'ny teny zany rehetrarehetra zany famarina ny soratra masina daholo fa tamin'izany Jesosy Kristy no teny be da be no avy amin'ny anarako de hoy isika teo hoe aza manaiky metrametra ny olona tanana fa raha enonareo iaho ny teniny reny le fo profety sy ny tany tena petrapetraka de iny le hoe aza manao ny fanaony fa izay lazainy de atao zany hoe reny olona reny dia misy fotoana ampitenen'Andriamanitra permissive avy any ambony contrôler ny fanamasina avela ny tory satria Andriamanitra de mitady olona ampita ny herin'ny filazoantsara ka na mpanompo sampy io na antikristy io na niza n'izy io miteny ny sitrapon'Andriamanitra manambara ny sitrapon'Andriamanitra amen de taizany resako anao zany tsy fantatro na androany anovana ianao zany fa zandroany de miteny aminao fa ren'olona ireny na efa nanao pacte tamin'ny demonia ary izy de miteny ny sitrapon'Andriamanitra izay lazainy de atao fa aza manao ny fanaony de ao anatin'izay indray zany anao tsy maintsy manana deux tailles mahita tsara hoe zavatra rehetra azoko atao ny teneniny fa ny zavatra rehetra ny tsy ary mahasoa tsy manao ny fanaony io tsy satria ny imprévu sy ny tapoka ary satana dia mikendry amin'ny moment de faiblesse nao mety misy fotoana satria izay ny maha olombelona atsika misy fotoana ianao tafalatsaka ao anaty faiblesse lasa passive amin'ny zavatra anankiray de amin'iny satana no misible anao témoignage ny zaraiko anao nisy fotoana ny tenako tafiditra nanaty zavatra tena hoe moment de faiblesse fa tsy tanteraka ilay zavatra rehefa tsy tanteraka ilay zavatra de rehefa tafavoaka tao anatin'ilay zavatra izay nikendren'ny satana ho tanterana tamiko de nody ny saiko ny verina ny saiko Jesosy io sotranao fa tsy tanteraka le izy teo zany dia tsapako fa kay Andriamanitra ny asa tao amin'ny tsy hita maso tao ambadika tao ambadiky ny faly meko sy tao anatin'ny moment de faiblesseko tsy nafahan'le zavatra tanteraka important be zany zavatra lazaiko anao zany Andriamanitra kay zany no ny asa tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny contrôler ny zavatra rehetra mba tsy ho tanteraka tamiko ilay plan ny satana satria raha tanteraka le zay de mety nisy zavatra sy mba be da be ary tsy maintsy reparena indray tamin'ny asa-panompona sy ny zavatra ohatran'izany de izany zavatra izany tokony ho réflexe atsika na tonga nany teny teo hoe apetra ho amin'ny foana dia tononona foana ny rahan Jesosy Kristy tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra Hébreu 5:22 ary io raha io no antom-pisiany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no antom-pisian'Andriamanitra nanolotra ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana izay action divine izay zava-panahy izay de tokony tsontsontsy ny avintsika mihitsy ary zay tsy hitovizantsika amin'ny karazam-pinoana hafa satria ny karazam-pinoana rehetrarehetra de tsy manaiky an Kristy Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana na dia ny silamo raha manana ny mahafantatra an Jesosy mitanisan'i Jesosy izy hoe Isa zanak'Andriamanitra amin'ny tsinomboana teo amin'ny hazo fijaliana satria io mihitsy ilay secret hoe diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra dia manana an'io isika ny any amin'ny yoga dia aminazy mety rasazy fotsiny Jesosy amin'ny finoana silamo resantsika teo docteur ampaminany tsotra fotsiny fa tsy misy raha Jesosy lay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana nefa ny Baiboly de tena miteny mihitsy eo amin'izay le hoe plan divin zay hoe tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra
de io ilay tsy tiany Satana io fanadiovana amin'ny alalan'ny rà Jesosy io. De zay mahatonga azy ireo tsy manaiky fa hoe nombrohana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy nisy raha latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Fa isika tsy izay. Isika kosa miproclame sy manambara ny rà Jesosy, mahery ny rà Jesosy. Amen. De tay daholo zany zavatra omeko anao zany. Tsara mametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra, tsy to zavatra rehetra ho atao sy ny zavatra isitsika de asiana préparation foana, apetraka efa ao anatin'ny hoe tsika efa en relation amb Jesosy Kristy, fa proclamena fotsiny amin'ny teny pitokisana sy ny teny mpinoana, teny mpandresena ao anaty eo hoe ny rà Jesosy no anambarako an'izay. Mitampoka tsy malelaho ozy ny fitenenana. Ny zavatra azo ambara ihany koa dia ao anatin'ny préparation, mety mahazo révélation tapika ianao, aza mandehana de tay daholo zany resantsika izany. Ao anatin'ny antsony hoe relation intime, aza mandeha amin'io fiangonana io, aza na ozy koa ny tompo hoe mandehana fa izaho eo anilana foana. Hitanareo ny ry Davida tamin'ny vanim-potoan'androny ny vahoaka Hébreu ny firenena Israel, rehefa voadidin'ny Amalekita, ny Jebosita, ny Etita, ny Evita, ny Amorita sy ny sisa be da be dia ny Filistina rehefa andeha hiady ry Saoly mpanjaka de manontany amin'ny mpaminany foana izy hoe andeha hiakatra va izay amela ny Filistina, de miteny Jehovah, zay ilay préparation zany. Endro efa natolotra eo an-tananao ny Amorita, ny Etita, ny Evita, ny Filistina sy ny sisa be da be. Tsara foana isika mahay sy mahatsapa tafiditra amin'izay de tay zay, maharay fanambana. Amen. Trava eo zany sœur sy frère, zava-dehibe zany, zava-dehibe zany. Za de miteny amintsika fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mpamaly vavaka izy, Andriamanitra mpapahafantatra ray sy zanaka, ary tokony ho fantatsika ao anatin'izay relation ray sy zanaka izany. Io fiainantsika andavanandro io manambara an'izany, ianao miresaka amin'ny zanakao, ianao tezitra amin'ny zanakao, ny zanakao mitady affection aminao, ny zanakao te amboraka ny intimité any aminao, fa matahotra de manao ahoana ny pozinao ray aman-dreny. Analyse eo daholo zany zavatra rehetratra zany, fa ao anatin'izay no isian'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny se révélé aminao. De maka référence biblique, maka fotoana manaova méditation, de afaka hitanao anatin'izany tontolo zany ny fihetsehan'Andriamanitra eo amin'ny fanambarany sy ny tiany ho fiasana eo aminao. Amen. Amarana ko azy dia tokony ho tsapanao fa fanamahery ny ao anatinao. Timoty toko faharoa Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Fanamahery ny ao anatintsika fa tsy fanahoza. Fa na izany ara, na izany ara. Koritiana voalohany toko fahafolo andininy faharoambe folo, isika rehetra izay manao atsika hoe fa mijoro mitandrema fa sao lavo. Indray taka ny mena rana, mbola taka ny voromailala. Zay ny afatro farany ao am' Jesosy daholo izany fahonona tena izany. Ary ny Matthieu toko fahafito andininy fahatelo ambe folo hoe ety satery ny lalina makany an-danitra, vitsy ny mahita azy. Tsy mora ny manaradian'Andriamanitra tsy toa. Ny antony fizarana izany de tay izany amintsika dia fampirisihana antsika hiditra amin'ny pratika lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa tsy fanafisafona amin'ny kaporaraka sy global be fotsiny any zany, ohatran'ny assemblée générale. Hitanareo ohatran'ireny mandeha miangona ireny dia zao de ataotsika ny hira firana 375 de miara-mihira, mitsangana daholo sika dia vavaka. Raha na izany an-danitra ao masinina ny anaranao any amin'ny katolika moa izy de masony marina en'Andriamanitra mivavao anapana kaboraraka daholo be. Animena zany ianao, fa ny anton'ny fizarana dia ianao mihitsy no mandray fanapaha-kevitra, mamantatra
curieuse ianao mihitsy no mitady fity mitalao ao anatin'izay mitady fity zay tena misy fitalaona avy any aminao tena any anatinao mihitsy zany miditra any anatin'ny zavatra tsy hidiran'ny olona mihitsy zany ianao ao amin'ny tontolo mpanompono fa izany no izany etsika izany izany toe-po izany tiako zay tia ary zay fatrapitady no mahita ny olona habitué sy olona manana soif eta lalina am'izany tiako zay tia izay fatrapitady no ahita mazava be zany de fatrapitady ao anatin'izany zavatra zarainy soratra masina amitsika izany isika Jakoba nitolona tamin'Andriamanitra sy ny anjely fa tsy tamin'olona ny olona mitolona amin'ny ofamandra ny olona daolo be ny vahoaka Hebreo rehetrarehetra ny ady tamin'ny Emotita sy Amorita sy ny Evita sy ny Etita sy ny Amalekita sy ny fa Jakoba rery kosa mitolona amin'Andriamanitra tsy ny rehetra no manana an'izany de izany ihany koa ny kisary zaraiko aminao personnel ny famonjena ary zany foana ny tanjon'ny pejy fa tsy araky ny fisainan'ny olona sy ny fieritreretan'ny olona ny amin'ny hoe manenjika gauche à droite manaratsy mpanompon'Andriamanitra manatsy an'izao interprète satria tsy azo ilay zavatra ampitaina de androany zany de manamafy foana hoe tsy an'le izy fa fanairana atsika mba hiditra am'izay maso-pahitana izay hoe miditra amin'ny vavahady ety anareo satria araky le nambaran'ny soratra masina teo tena tian'Andriamanitra izay tia azy sy fatrapitady azy zay ny azo nambara voarainao ny afatra par rapport amin'ny hoe isika izay manana ny Kristy Jesosy fe mbola nana ny devolo fahefana any amin'ireny eglize feno fitaka sy ny tariny reny mpaminany sandoka reny de inona ny position anao efa mivalitsika teo ihany koa izay makasitraka anao any eno hatramin'ny farany ny tompo Jesosy ny hitondranao amin'izay lalana ety sady tery izay vavahady zay apiditranao amin'izay izy ary ampiainanao ny expérience farany lalina indrindra zay tsy hitovizanao amiko tsy hitovizanao amin'ny olona hafa ny mpanompon'Andriamanitra hafa manakare-pahasoavana Andriamanitra tsy to de izy no izarazara amitsika izay re-pahasoavana izay amin'izay lalana no resantsika teo izay sombotsombony afatsika manantona ny seza fiandriana an'Andriamanitra tsy to sotranao zay ray masina tsara indrindra ny anaran'i Kristy Jesosy no mbola entinay misotranao misotra ny amin'ny lohahevitra voaresaka androany ny amin'ny permissive avy any aminao ny fahefan'ny demonia manapaka eo amin'ny fiainanay indraindray izahay dia manamelo tena satria tsy fantatray tsy hainay lay deux tay fa tamin'itian'io ity dia anambaranao taminay izany fa rehefa misokatra ny masonay dia misy planao foana ao ambadiky reny ary rehefa permissive avy any aminao dia misy terme misy fiafarana tianao hiafaranay afahan'ny fisokafana ny aminay makany amin'ny tontolo celestialy tontolo mpiainana fiainana mandrakizay izy santarinay aorian'izay hoe vita fiarahana aminao eo ambany ny permissive avy any aminao izay isin'ny tsindry pression avy amin'ny fietsehan'ny demonia manapatra eo amin'ny fiainanay satria anao no mamela azy hanapaka eo amin'ny fiainanay de makasitraka betsaka tompo ianao no manositra ny teny ianao no miasa fianao anatin'ny tena ianao no mampitsimoka sy mampisandrahaka an'izany sy ny vo avy any aminao afahan'izany vo izany manapaka sy miasa feno eo amin'ny tontolo mpiainanay ary ivoaranay amin'ny mahaolona anay miala amin'izay stady mahaolona izay miditra amin'ny fahaterahana indray ka tonga zanakao tonga fofombadinao tonga vady ampakarina tonga iray aminao tahaka anao iray ihany tamin'ny raitsytoa Jesosy Kristy dia ny sentim-ponay sy ny zavatra rehetra zay manky aminay miteraka tebiteby izay mbola tsy fantatray ny valiny hatreto dia apetraka ifeno ampelantananao ianao no ampafantatra aminay ny misteriny reny indrindra tompo ny sitraponao eo ambonin'ny zavatra rehetra eny fa na dia problème personnel ary izany dia matoky izay fa ianao dia afaka mamaly aminay ny antony zany rehetrarehetra izany ary manolotsaina ho anay afahanay mandray
torolalana sy mandray fanafahana avy any aminao a traveran'izay tolotsaina avy aminao izay. De mankasitraka betsaka tompo tononay foana ny raha maherinao amin'ny zavatra rehetra ambaranay amin'ny zavatra rehetra position fanananay amin'ny zavatra rehetra sahaninay amin'ny zavatra rehetra ifampaherezanay ary indrindra amin'ny teninao mba tsisy anongotra sy angalatra any amponay ny herin'ny filazontsara ny teninao raitsoto. De ireo tsy salama ireo ao anatin'ny épreuve ireo zay mangataka valy piti avy aminao mangataka valy mbavaka avy aminao ianao dia Andriamanitra maro posy be famindrapo de anao no mamaly anay araky ny alehibe ny fitiavanao sy ny fahitanao fity aminay ary na misy aminay tsy sahazany amin'izany valim-bavaka kanefa kosa noho ny tsy fatakaranay ao anatin'ny izahay mangataka amin'ny alalan'ny vavaka de mino izay tompo fa anambara aminay ianao ny amin'ny antony tsy amalinao izany vavaka izany ka ahafahanay mahony tena ary tsapanay fa tsy sahazanay ny zavatra angatahanay ka tonga anay ho mpianatra foana atonga anay hianatra foana ary atonga anay hahay angataka ihany koa manoloana ny herin'ny filazontsara ary ampianatra anay foana ianao tompo amin'ny zavatra tahaka